ina hoe raha ny filoha teo aloha no resahantsika teo amin'ny heriny ary izy teo amin'ny tanjana, teo am-pelatana ny fahefana, teo am-pelatana ny fitondrana, nitsoka ny lefa izy ka ankehitriny ve dia mbola sahanao hitolo-batana izy a hiverina eto a Madagasikara. Fa raha tonga moa izy dia namana olona meloka izay mitolo-batana, ary za dia efa nilaza fa ny fitondram-panjakana misy olona mitatana eto a dia tsy maintsy andray ny andraikitra tandrify azy mba hisiny ny fandriampahalemana, mba hisiny ny filaminana eto amin'ny firenena. Tsy misy fanakarana ve zany Andriamatoa filoha ny fiaramanidina hitondra azy hipetraka eto? Azo saitsainina ve aloha le fahatongavany. Zay ny teneniko anareo hoe teo amin'ny fitantanana ary izy ny lefa nitsoka. Fa raha minimanao an'izay izy dia inoko fa fitsiana ady sy fiverana fanakorontanana ny zavatra ho atao, ka ny izahay dia tsy maintsy mandray ny andraikitray, ary mbola misy ary ny fotoana tokony izay ary moa mbola andefany hoe rehefa tonga ny fotoana dia izy mihitsy ny tokony ho alaina any mba hanefa ny saziny eto amin'ny firenena. Andriamatoa filoha anisan'ny resaka mandeha ny fametrahana ny firenena izay hoe Jesosy zao. Ka izay indrindra antsika anie zao a efa ataoko hoe dingana kely sisy ny mba azahoana ny fakatoavana. Inona moa ny hoe fakatoavana dia fanekena, zay ny vahaolana ilayntsika hoe dia gaga moa ianao raha mahainao an'ireny filoha teo aloha, filoha teo aloha na miteny zany arangereto mahafinaritra ery ankoatran'ilay hoe mivolana hoe dada sy neny nafinaritra indrindra no miteny azy, dia izay ny anisan'ny teny faharoa everiko fa mahafinaritra indrindra angambany no miteny an'izay hoe filoha teo aloha. Mbana maro zany zao ny tombonisa zany zao aloha ny filoha teo aloha, ankoatrany hoe raha manonona zao tsika ny filoha teo aloha Marikaravalo manana, rehefa manonona azy tsika dia hoe filoha teo aloha. Iresaka ihany koa tsika ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia amin'ny anaran'izay hoe filoha teo aloha, teo aloha amin'izay zany hoe voafaritra tsara zany hoe teo aloha no nisy azy. Dia malasa ny saina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ihany koa rehefa nandinika moa niezaka nijery ohatrany hoe mbola manonofy tsongo kely fa sao dia manonofy raha mahita an'ireny hoe ny maronisa atao amin'ny anteny miera-pirenena dia ny volomboasary, dia rehefa natao anefa ny fifidianana tamin'ireny empêchement reny a dia lany somatsara 30 be zao ny rainy tsy nanan-kevitra solombavam-bahoaka hoentina milaza fa tsy nanan-kevitra ohatrany hafahafa ihany zany fa dia anazy moa iny fa ny 30 izay nanambara zany hoe tena hoe atsahatra amin'ny asany izy a dia nohatra ny tsala minofoka nefa tena izy kosehako ihany amin'ny maso ny jery teny amin'ny rahony lanitra jereko ny datin'andro dia tena normal tsara mifirehitry ny hafa izy ilay adarana mpirehatra trano dia ohatrany hoe tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay zany no ahitana hoe ny fotanteraka ny mason'ny malagasy rehetra na ry zareo teo anivon'ny volomboasary arany dia natsapa hoe voageja tao anatin'izy ny hoe voageja manodidina nefa tsy tery dia any amin'ny resaka finoana sy ny fitahin'Andriamanitra ihany misy an'izany atao hoe fipetranapetraka Andriamanitra ndrenanahary hoe tsy mahazo manao an'izao ianao, tsy mahazo manao ratsy ianao, voageja manodidina ianao kanefa tsy tery ihany. Fa ny eto aloha zany dia voageja manodidina ihany koa ny solombavam-bahoaka ary na tsiaro afa-patorana tanteraka rehefa nisy zay amin'izao fotoana izao ihany koa dia hitantsika moa zany ny vaovao eny anatin'ny tambazotra tserasera eny amin'izao fotoana izao dia mbola misy ihany ny fampiasan'ny fitondrana teo aloha ny page Facebook ny fiadidian'ny Repoblika, tsy anareo io fa averenao amin'ny laoniny dia an'ny vahoaka malagasy io aleo any Kaisara zay ho any Kaisara meo anazy fa tsy ampiasainareo amin'izay tianareo itiavana azy mamitateraka ary finy seza ary zay no antony mahatonga angamba hoy raha ny fiheverako azy ny fandraisana an'izay atao hoe toerana izay hoe aloha hitady ny fomba rehetra irahana aty avokoa zao rehetrarehetra zao hiteny tsy hitoroka fa hoe tsy mety izy ireny fa rehefa iza zany nanao dia mety, dia rehefa iza manao tsy mety. Dia amin'izao fotoana izao ihany koa miroso lalindalina ihany koa ny zareo Maorisy moa zany mikarakara ny fanadihadiana mahakasika ireo prime ministre sy ny ara-dalana taminy tao anatin'izay hoe fisitahana mangingina izay.
ny zavatra mahagaga raha toka manandrary maninona ny tsokatsokosoko e zay anefa fanontaniana mipetraka e sahala amin'ilay nanaovanao any Andriamatoa Marc-Ravalomanina tamin'ny 7 sy 4 arivo ihany ke ny tantara miverenety eto tsika tsy mamorona tantara vaovao fa tamberina rediffusion resaka eto Andriamatoa filoha aza donoina tsara mihitsy zay asa raha tadidinareo fa nisy teny zay navoakanao tamin'izany alohan'ny tondranao tamin'ny fotoana ny tondranao ny tetezamita tamin'izany fotoana zany ity le horonam-peo dia ndao enotsika vahoaka any ambany lanitra fa ny tentony salaky ny tena ihany no afatony fa sofa nisy tony sofa nisy tony fa dia ndao arahantsika olona meloka fakatonga moa izy dia hoe raha ny firoa teo aloha no resahantsika teo amin'ny heriny ary izy teo amin'ny tanjana teo am-pelatana ny fahefana teo am-pelatana ny fitondrana mitsoka ny lefa izy ka ankehitriny ve dia mbola sahanao itolo-batana izy iverina eto a Madagasikara fakatonga moa izy dia naman'ireo olona meloka izay mitolo-batana ary za dia efa nilaza fa ny fitondram-panjakana misy olona mitantana eto dia tsy maintsy andray ny andraikitra tandrify azy mba hisiny ny mpandripalemana mba hisiny ny filaminana eto amin'ny firenena tsy misy fanakarana ve zany Andriamatoa filoha ny fiaramanidina mitondra azy hipetraka eto azo setsenina ve aloha le fatongavany zay ny teneniko anareo hoe teo amin'ny fitantanana ary izy nilefa nitsoka fa raha minimanao an'izay izy dia inoko fa fitsiana ady sy fiverana fanakokitanana ny zavatra ho atao ka ny izay dia tsy maintsy mandray ny andraikitray ary mbola misy ary ny fotoana tokony izay ary moa mbola andefa ny hoe rehefa tonga ny fotoana dia izy mihitsy ny tokony ho alaina any mba hanefa ny saziny eto amin'ny firenena Andriamatoa filoha anisan'ny resaka mandeha ny fametrahana izay lay atao hoe teny nolazain'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina filoha teo aloha tany amin'ny tetezamita tany amin'ny tetezamita tany zany hoe noteneny tao anatin'izay hoe Andriamatoa Marc-Ravalomanina raha azo atao ara dia alaina any amin'ny misy azy tamin'izany fotoana dia hoe ampiarana ny sazy eto tany-drazana dia mipetraka eo aminao ihany koa ny fanontaniana ao anatin'izay Andriamatoa filoha hoe eo aminao zao ny toerana eto zany tsy fotoana intsony fampitenenantsika ny amin'ilay hoe mba meteza ianao eo amin'ny toeranay fa io sady tsapanao amin'izay le izy amin'izao fotoana izao taloha ianao mantsy miteny fotsiny hoe tsapako mahazo anareo vahoaka malagasy tsapanao izy androany ary iainanao tena zay vao tena hoe iainanao ary le izy dia anahoana sy manakory sy manakory fa tena tsy zaka ny vavony raha ohatra ka atao hoe koteleta sy voanjobory raha nyray ampiarahana ao anatin'izay dia io ary izy io io le izy io andrenisan'ny malasa saina ao anatin'ny toedra raha ohatra ity dia vita mihitsy no miantso any babaiso lovohatra ny amin'ilay hoe ndao sazy io Madagasikara teny amin'ilay fandaharana ihany koa mbola tsaroako tsara le teny amin'ilay hoe fasafasy hiakatra hoeny avoloha mialatsy manonona anarana ny mpanao gazety anisan'ny metraka an'izay fanontaniana izay Johary Ravoajanahary ao amin'ny vaovao 24/7 eo moa izy amin'izao fotoana izao anisan'ny tenenina Andriamatoa filoha Andry Rajoelina teo aloha ny hoe ianao mihitsy no anisan'ny nanasazy any Madagasikara nitaky fanasaziana ho any Madagasikara andro antsika mifampiteny iarahantsika mahalala fa lasa makaty daholo ny vondron'ny firenena afrikana ireo hatramin'ireny malala raha nampitondrainao fitenenana ny tsabatsabaka ny dedadedaka niditra tamin'ny tsidirana tao anatin'ny tiraraha-pirenena ity nampitandrina azy Donald Trump aza miditra amin'ny kilaoty tsy atonina fa nampidirinao daholo natsoinao daholo reny karazan'olona rehetra ireny zany itenenana hoe ny vahoaka malagasy ny tena hoe mialatsiny amin'ny atao hoe mavesatra fa tena izay mihitsy hoe ohatra ny te hiteny ianao hoe vahoaka malagasy zany ny tena tsy vanina teto amin'ity tany-drazany ity ve mampieritreritra anie zany ary raha mijery an'ireo vondrona iraisam-pirenena ireo isika dia ohatra ny mampametra-panontaniana tokoa ny zava-misy